Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko tonga soa tanatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao takariva ny alarobia fa 2 amby 20 ny volana aogositra izao reto ny lohateny. Nafototra afitrasa ho an'ny fahasalamam-bahoaka ary notanterahana izany tamin'ny alalan'ny fitsidiana ny HGRA sy ny HGRB tamin'ity androany ity. Telopolo 6 ireo kandida hiatrika fifidianana amin'ny 7 novambra raha ny fanapa-kevitra navoaka ny HCC. Nivoaka tamin'ny filakevitry ny gouvernemanta omaly fa hisy fanatsarana ny karapanondrom-pirenena eto amintsika fa mivany eo amin'ny endrany ary fanaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy mankasitraka ny fomba fanesorana ireo mponina voakasiky ny asa fanamboarana ny faritry Savany CNIDH. Nivoaka ny tsiambarately Donald Trump nilaza tamin'ny mpitsara tao manatany Michael Cohen mpisolo vava azy teo aloha fa nisy ny fandikan-dalàna nataon'ity filoham-pirenena Amerikanina ity. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny Logité amin'izao alina izao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa isika dia anaraka zanam-pandaharana izay efa nomanina ho anao tahaka ny portrait ny hoianao ary ny insolite horafan'ny zanam-pandaharana amin'ny teniteny foana ihany koa izany fa izao aloha dia hiarahan'olotra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy Rina Andriamalala. Upperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Arak'izany dia efa navara taminao teo fa fanambiny filoham-pirenena Rajaonaromampianina ny nanorina foto-drafitrasa ho an'ny fahasalamam-bahoaka no endanja manokana no sady nataon'ny filoham-pirenena malagasy ho zava-dehibe ny sehatry ny fahasalamana androany. Foto-drafitrasa hitsaboana ny aretina homamiadana no notsidihana ny toeram-pitsaboana manakaiky ny vahoaka tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka mamitina ny tontolo andron'ny filoha mivady eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay ijery Edouard teo amin'ny sary ny kasambola manana. Toeram-pitsaboana homamiadana na centre de radiothérapie ao amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona izay andalam-panamboarana amin'izao fotoana no nitsidihan'ny filoham-pirenena mivady androany sevina fa tamin'ny volana oktobra 2024 no nanombohan'ny asa fanamboarana ny ivitoerana hitsaboana ny aretina homamiadana. Efa vita ireo asa vaventy na ireo gros œuvre amin'izao fotoana ka namporisika ny hahatratrarana ny fepitona hamitana izany ny filoham-pirenena. Maro ireo marary ny homamiadana eto amintsika ka nataon'ny fitondram-panjakana ezaka manokana ny hananganana ity ivitoerana fitsaboana homamiadana ity tanjona ny tsy andehanana mankany ivelan-tsony rehefa hitsabo tena. Mitetina 5 faingo 7 miliara ariary ny tebobidy manontolo ny foto-drafitrasa ka volam-panjakana madiodio no akamaroana nanatanterahana ny asa. Et puis ny fondation izay milety any 28 mètres any ambanin'ny tany 20 mètres et 1200 mètres carrés de surface au sol et on a utilisé 2200 mètres cubes de ciment, de béton.
5 milliards 400 millions d'ariary dia rehefa aveo sika hiditra amin'ny finition 5 milliards 700 millions d'ariary io zany dia pipa le vola ny fanjakana madinidina natanterahana azy. Toeram-pitsaboana miisa telo ihany koa dia niteto amin'ny Ashera ny ena be felatanana ary ny tany Manjakandriana no nivatsiana ilay fitaovana antsoina hoe autoclave, fitaovana mpanodinana sy fanadiovana fako avy amin'ny fitsaboana ireo marary rehetra. Tetikasa izay iaraha-miombona antoka mivondrona iraisam-pirenena amin'ny sahana ny fahasalamana ary mitondra fivoarana eo amin'ny sehatra ny fitsaboana tokoa satria sady miady amin'ny fiparitahany valanaretina no ahafahana manodina fako. Safaitena misy poubelle maro karazana eo amin'ny 500 ny azo chercher fa ny désinfection dia na poubelle menamena ihany na poubelle menamena ihany dia misy code couleur izy. Ho an'ny teny amin'ny hôpitaly be felatanana kosa indray dia nitridian'ny filoham-pirenena mivady ny asa fanavaozana sy fanitarana ny urgence ho fanatsarana sy fandraisana an-tanana ireo marary. Ho hita ao amin'ity foto-drafitrasa vaovao ity avokoa na ny radiografia na ny échographie na ny scanner ankoatra ny efitrano malalaka ahitana farafara miisa 17 izay andraisana ireo marary mila fitsaboana haingana dia haingana. Andalam-panavaozana amin'izao fotoana izao ny toeram-pitsaboana omamiadana na ilay cobaltothérapie ao be felatanana izay nahitana fahasimbahana tamin'ny taona 2010 saingy efa andalam-panamboarana tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Ny eto amin'ny hôpital Joseph Raseta be felatanana no misahana ny fitsaboana omamiadana mandrapahavitany ilay ivitoerana lehibe eny amin'ny Ashera. Zany rehetra rehetra zany dia fanatsarana daholo ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana ny marary sy ny anafanganana aingana ny fahalalana n'ilay mahazo an'ilay olona ny aretina tonga mahazo azy dia mba anafangana ihany koa zany sy hitana tsara hoe inona ny fanasitranana izay entana. Efa hita amin'izao fotoana ao amin'ny hôpitaly be felatanana ihany koa ny toeram-pamokarana eau de javel izay manome 400 litratra isan'andro entina hanadiovana ny hôpitaly sy ny fitaovana hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina ihany koa izany. Namarana ny filohan'ny Repoblika mivady ny diany Androany teto Andrenivohitra ny fanolorana ny toeram-pitsaboana nify sy ny fanatsarana ny endriky ny loha sy ny atinify na ilay fitsaboana maxillofacial. Le fitsaboana maxillofacial eny Mahamasina nisy trano raitra dia raitra ihany koa satria dia nisafidy ny hanatanteraka sy hametraka trano hors catégorie ho an'ireo mahatakatra izany. Ny hôpitaly nisy ihany koa ny fametrahana ny fanazavana fa mitovy avokoa ny fandidina na ny fitsaboana ho an'ny tsirairay izay makao na makao amin'ireo sokajy antonina na hoe sokajy tsy mandoa vola mihitsy ary izany na ireo misafidy ny sokajy andoavam-bola na ilay hoe hors catégorie na première na deuxième catégorie izany. Profo mivaingana ny amin'ny fanakaikaizana ny vahoaka amin'ny alalan'ny izay fametrahana foto-drafitrasa ho an'ny fahasalamana izay ireny notanterina taminao ireny raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena. Efa maro dia maro ihany koa ny toeram-padidina bloc opératoire izay napetraka tany amin'ny faritra, ny CSP ihany koa izay napetraka manerana ny faritra ihany koa ireo CSP vaovao moa izany raha ny marimarina kokoa ary ny tena ivony izany dia ny fametrahana ilay tahiry ombonana ho an'ny fahasalamana na ilay hoe CNSS vola 7,000 ariary isa taona no azahoana fitsaboana maimaimpona mandritra ny taona ho an'ny tsirairay izany. Fandraisan'ny filoham-pirenena mivady Androany sy tetsy amin'ny lampa-panjakana Iavoloha ny archevêque ny Toulouse Monseigneur Legal Robert. Numpana betsaka tamin'ny resaka mahaolona sy ny finoana katolika ny resaka ny fanaovan'izy ireo fanindrony izao ity archevêque ity no tonga teto Madagasikara. Izy izay nidera ny ezaka rehetra vita ny filoham-pirenena mivady hatreto amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nambariny fa maro ireo mpino any Toulouse no milaza zavatra tsara vita ny fitondrana rajonary mampianina. Marina fa Monseigneur Legal dia miasa amin'ny diocèse misavalo any Toulouse isan'izany ny Otava sy Lourdes. Nankahery ary nitsodran'ny filoha mivady ihany koa ity archevêque ity tamin'ny alalan'ny fitsidiany. Fa ny valy Androany ary Gualio moa zany raha ny marimarina kokoa ny fanadinana CEPE ho an'ny farim-piadidy mampianarana eto Antananarivo renivohitra.
Niakatra ny tapafanapanadinina tamin'ity taona ity ka lasa 7 faingo 1 isanjato izany. Somary voakorotana ny tao-pianarana tamin'ity no ny fisian'ny valanaretina peste sy ny tolon'ny mpampianatra saingy matsiaro ho afa-po tamin'ny voka-panadinina ny tompona andraikitry ny sekoly araka ny fanadihadiana nentiny ny arisorojo ravaka sy misa razavin-jatova. Misa zato ireo Cisco efa namoaka ny voka-panadinana CEPE hatramin'ny androany. Isan'izany ny eto Antananarivo renivohitra izay niakatra 7 faingo 1 isanjato ny tapa fampanadinana raha toka 9 faingo 9 isanjato izany tamin'ny taon-dasa. Isan'ireo nentina teto amin'ny logité fa nala CEPE ianja sy ionja ka mba namirahavavy 10 taona. Ho an'ny androany afaliana ny azy ireo satria samy afampanadinana. Valina CEPE manay maraina izy afaka CEPE nareo rehefa andeha hanao vakansa no vily tany amin'ny CG jery valim-panadinana dia afaka dia faly be faly ny raha afaka izay. Natapatapaka sy voakorotana aza ny taom-pianarana tamin'ity matsiaro afa-po tamin'ny voka-panadinana CEPE ny ankamaroany ny tompona andraikitry ny sekoly tafaresaka taminay. Nisy atranotsina ny ezaka natao tamin'ny famotanana ny fandaram-piararana ho fanajana ny zo fototry ny zaza malagasy. Fa nanomboka tamin'iny izay nefa nandray fepetra hoe ny classe d'examen ianay mianatra maraina sy hariva. Nisy indray iny ny tolon'ny mpampianatra dia lavalava ny fotoana tsy niasanana izany aza nefa niezaka ihany izay tao anatin'izay fotoana izay anatanteraka karazana exercice ho an'ny mpianatra izany hoe fanazarana izany hatrehany ny fanadinana ofisialy. Mbola misy sivy ny Cisco tsy namoaka voka-panadinana CEPE saingy valy tsy hely izany araka ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Fa lisy iray nivoaka sy ny valy androany ihany koa ny amin'ireo kandida izay noeky ny fitsarana avo ny lalam-panorenana. 86 ireo kandida hiatrika fifidianana amin'ny fafitony volana novambra izao raha ny fanapahan-kevitra navoaka ny HCC. Izan'ireo kandida 70 na feno ny fepetra no takin'ny HCC ny filo Rajanary Mampianina miisa 10 kosa ankilan'izay ireo kandida no lavina ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io nanangona ny vaovao mbola miarosoro ravaka sy misa razavin-jatovo hatrany. 70 ihany ireo kandida ho filoham-pirenena na feno ny fepetra amin'ny firotsako-fidiana raha ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Isan'izany ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina, ny praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo, ny pasteur André Christian Dieudonné Mayol, Faniry Soerinaivo filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara, Dr Jules Etienne Roland, Rasolofin-Draosolo Zafy Mahaleo Nahitama, ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Rabary Andriamiana Paul, Sarara Bearso, Andriamora Sata Soul Norbert mpanao gazety Sokiolona, Ratsetson Jean-Jacques, ny praiministra teo aloha Jean-Omer Berzik, Richard Razafy Rakotovringy, Maître Radilov Mam Richard. Izan'ireo kandida na feno ny fepetra ihany koa ny filoham-perinasa Rajanary Mampianina ka afaka handray anjara amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra. Tahak'izay ihany koa ny kandida Bezaza Marie Eliana, ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, Imbe Serge Jovial, Éric Rajaonary, Andrianoelson José Michel, ny professeur Marsolin Andriatseheny, ny ministra teo aloha Roland Iarovana Ratsiraka, Randriamampianina Joseph Martin Nahitadafara, ny docteur Bruno Rabaruel, Davidson Andriamparany Benjamin, ny professeur Stéphane Narson, Rasolo Voangy Emma, Aingo Rasolofonjo, Robomanana Orlando, Rakoto Mamonjy Jean-Max, Zavao Jean-Louis, Rasolonjatovo Falmapionina, ny ministra teo aloha Tabera Randriamanantsoa, Arlette Ramarson, ny praiministra teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier, ny Rado Rafalimanana, ary ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier Ignace. Miisa 10 kosa ireo kandida tsy nafeno ny fepetra araka ny didina navoaka ny HCC ihany
dia Rasoa Makatrany Sandriatsiety, Rakoto Jean Pierre, Alain Mahavimbony, Rasoa Malala Armandine Savaran, Bezara Eliane Virginie Naomi Tony, Ratsimbazafi Georges Désiré, Rasoloniana Kourou Jean Félicien, Andrianirina Max Fabien, Raromanana Maminirina ary Tsiranana Philippe Mathieu Manana. 4 izany hoe nanatombo 3 ireo kandida hiatrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra raha toa ka nisy 3 ireo kandida tamin'ny 13 sy roa arivo. Izay mikasika an'iny ary mbola iverenantsika ny lafiny politika aoriany ireto dokam-barotra ireto. Soranao miaraka aminay amin'izao takariva izao ary mbola ao anatin'ny logité hatrany isika manohy ireo vaovao ampidirina ao anatin'ny sokajy actu izany. Nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly fa hisy ny fanatsarana ny karapanondrom-pirenena eto amintsika. Fanovana eo amin'ny endriny ary fanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena entina navana ny karapanondro santoka ny fitondrana izany fanatsarana izany. Fanatsarana fotsiny ihany izay tsy misy ifandraisany amin'ny fifidianana ho avy izao hoy ny minisitra ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny miora Mernjatov sy Dolphe Rakotiniana. Namifatarana tamin'ny fomba ofisialy androany fa hitondrana fanatsarana manomboka izao ny karapanondrom-pirenena malagasy. Tsy karapanondrom-pirenena vaovao akory fa ilay karapanondro teo ihany no asiana fanatsarana entina misoroka ny osika. Misy karazan-droa ny fanatsarana hoentina. Misy ilay kisary anatina hoe filigrane afantarantsika azy amin'ny teny frantsay izay tsy hita maso ohatr'izao moa zany fa rehefa tarafina amina jiro izy dia hita tsara zany ireny losange ireny zany misy losange be dehibe ireo. Zay zany ny resaka momba ny filigrane. Ny faharoa dia misy lay mialantsika amin'ny teny frantsay ilay hoe fibre izay fibre amin'ny loko izy io tsy hita raha tsy tarafina amin'ny lampe ultraviolet na itony fitaovana fijerena ny vola osika itony zany. Ireo no fanatsarana nentina vaovao. Fa ny ankoatr'izay dia ao anatin'ny doliany ireo fiarovana samihafa izay marobe izay voarakitry ny tsy ambaratelo ihany zany fa ny azo ambara angamba dia ny hoe ilay fitombokasian'ny repoblika zany eo igny rehefa tarafina dia mangirana. Ohatr'izay ihany koa efa tao anatiny ihany koa izay tsy hita maso ilay logo na sary famantarana ny trano pirenena hitantsika rehefa tarafina amin'ny ultraviolet zany. Marina fa ny karapanondrom-pirenena teo aloha rehetra sy ity fanavaozana ity ho an'ireo anamboatra karapanondro vaovao dia samy manan-kely 20 taona avokoa. Tsindriana fa tsy fanoloana karapanondro vaovao ity fa fanatsarana fotsiny ihany. Entanina ny olona tsy heritreritra mihitsy ary tsy andeha mihitsy hoe ndeha hanolo karapanondro satria karapanondro ara-dalàna tsara manan-kely mandritra ny 20 taona izay efa any an-tanany. Tsy ahivina fa 400 ariary ihany ny vola alohan'ny olona iray rehefa aka karapanondrom-pirenena malagasy ny tenany. Ity fanatsarana nentina tamin'ny karapanondrom-pirenena ity dia tsy misy idirany velively amin'ny fifidianana izay ho avy satria efa tapitra ny fepitaona fandrafetana ny lisym-pifidianana ho an'ny fifidianana rehetra ho avy eto amintsika. Izany hoe tsy afaka ampidirana anizana iza intsony na ho feno taona atsoatsy azy izy. Izay mikasika an'iny fa nanao fanambarana mikasika ny firotsanko fitiny ho filoham-pirenena ny Premier Ministre teo aloha Mahafaly Solandrasana Olivier. Anampisa ireo fidiana amin'ny fafitony volana novambra ny Premier Ministre teo aloha saingy nilaza fa tsy hijoro mpanohitra ao anatin'izay fifidianana izay tsy azo ampifangarona kosa ny fihavanana sy ny raharaham-pirenena raha ny nambarany na dia betsaka azy ireo asa sy ezaka ny arahany sy ny filoha hery Rajaonarimampianina Rindra Tahiry Doda Rahajarinjato. Namafisy ny Mahafaly Solandrasana Olivier androany ny firotsahany ho isan'ireo ho fidiana ho filoham-pirenena. Ny Premier Ministre teo aloha izay Ratsivina dia nametraka veloma mandram-piona tsy hoela raha namarana ny fanambarany tamin'ny fametram-pialany teny Mahazoarivo ny 4 Jiona 2012 sy 2020 teo. Marobe ireo dingana efa niarahany sy ny filoham-pirenena noho io dia tsy misy olana eo aminy sy ny filoha hery Rajaonarimampianina mivady. Notsoiny Premier Ministre teo aloha kosa fa tsy azo afangaro
ny fihavanana eo amin'ny rotota sy ny raharaham-pirenena. Vokatr'izay dia milaza fa tsy hipetraka ho mpanohitra fa ho mpanary ny mahafalisoana andrasana Olivier. Ao no mietrehitra aminareo fa hoe ity rangahy ve tsy efa atao anatin'ny fitondrana ihany, atao anatin'ity fitondrana ity. Ary toa nafinahitra ery ny fiarahany tamin'ny filoham-pirenena, marina izany. Betsaka ny milaza fa mpamadika, tsy vitsy ny milaza fa tsy mpadaka ny tana androany. Dia tiako ny milaza aminareo fa manaja, nanaja hatramin'izay ary manaja ny filoham-pirenena ankehitriny aho, manaja ihany koa ny filoham-pirenena mivady. Fantatrareo ny ezaka nataoko niaraka tamin'ny filoham-pirenena, ny asa tena nataoko ampitiavana izany satria tiako ny niara-niasa tamin'ny filoham-pirenena, tiako ihany koa ny fireneko. Kanefa tiako ny manambara amintsika androany fa tsy azo afangaro ny fihavanana sy ny raharaham-pirenena. Zay no natonga anahy tsy ny ambahambo fa nanapa-kevitra fa rehefa tsapako fa mila ny fireneko dia tsy ny ambahamba ndrotsaka ny sehatra mba ho fidina amin'io fahafitony volana novambra ho avy zao. Kandida telo tamin'ireo rotsaka ho filoham-pirenena amin'ny 7 novambra izao no efa mpikapatra tao anatin'ny gouvernemanta mialohan'ny gouvernementany marimaritra iraisana. Ao anatin'izany i Roland Ratsiraka, i Paul Rabary ary mahafalisoana andrasana Olivier izay sady minisitry ny aty tany no prime ministre tamin'izany fotoana ihany koa. Fa samy manana ny antony nahatonga azy latsaka ho fidina ho filoham-pirenena ny kandida tsirairay. Samy manana ny vinana asany ihany koa ary misy ny manome lanja ny fanamanana izany hoe ho filoham-pirenena izany araka ity sary manaraka entina amintsika ity. Mila fanomanana ny firotsana ho kandida filoham-pirenena hoy Serge Imbe Jovial raha nanazava ny antony natapa-kevitra azy ilatsaka ho fidina amin'ny 7 novambra. Folo taona nanomanako azy ary tonga ny fotoana irosona amin'izany. Zay ny olana teto amin'ity firenena ity tsy nisy le fiomanan'ilay olo. Tahitra fotsiny teo filohan'izany repoblika izany dia milatsaka. Filohan'izany repoblika izany mila fiomanana na anao ny tenanao azy. Hoe fomba ahoana ny itondrasako amin'ity fitondrana ity. Fomba ahoana ny fahavononako ao anaty hitondra an'ity firenena ity. Nasongadiny ho isan'ny mahazava-dehibe izay fanomanana izay ihany koa ny famolavolana vinam-piarahamonina ka ny vahoaka ihany, vahoaka trany no targetra ny antoko nanolotra azy dia ny afima na antoko ny fivoarana malagasy. Intelo inefatra isa-taona mandeha ny faritra rehetra, manangona ny problematika rehetra, manangona ny fahoriam-bahoaka rehetra, manangona ny olana isaky ny faritra. Lasa amin'izay ny négociation. Ny tena manana an'ity kapasité ity satria mba namepasoavana ihany amin'ny ampolo-taona ny maro ny asa tany ivelan'ny tany. Tena ahitana partenaire ny valopolo-isan-dato ny projet rehetra zay najoro. Dia napetraka zay. Dia zay ny nampiavaka anay. Zao aloha court terme iny ny zavatra tadiavantsika androany, zavatra hohanina androany. Zay ny tsolitra, ny tsy fahasalamana. Eo le napetraka hoe rehefa voky ny vahoaka, rehefa misy zavatra sakafo hohan'ny vahoaka, zay vao afaka manao fampanitsoana. Rehefa misy ny filaminana, zay le stabilité. Proposé à court terme hoe ahenako 10% ny tetobola FIB fa alefako any amin'ny commune, any amin'ny collectivité territoriale décentralisée. Satria tsy aty ny fampanitsoana fa any ambany. 25% loi de finances rectificative raha vao tonga eo zay. Izay no mahakasika an'iny izay koa ny tafatafa izay nifanaovana tamin'ny candidat Serge Jovial Imbe. Fa eo amin'ny sehatry ny sosialy kosa indray tsy mankasitraka ny fomba fanesorana ireo mponina voakasiky ny asa fanamboarana any amin'ny faritra Sava ny komity nasionaly miaro ny zon'olombelona. Fantatra ihany koa fa misafito ireo olona nosamborina noho ny tsy fankatoavana ny asa nataon'ireo tompona andraikitra midina ifotony tany toerana araka izany ny CNIDH ny herinandro lasa teo. Hita taratra ny faritra Sava tao amina fokontany iray antsoina hoe moratsy azo ny tsy fanajana ny zon'olombelona hoy ny CNIDH na ny voamera nasionaly misahana ny zon'olombelona.
mitaraina no ny fanesorana tsy ara-dalàna ataon'ireo orinasa lehibe sy tompona andraikitra eo anivon'ny faritra tribonaly ary ny zandarmaria-pirenena miaraka amin'ny prefektura ny tanàna ao an-toerana mantsy ny mponina sasany araka ny voalazany ity fanambarana navoaka ny CNIDH ity tranga voaingana ohatra ny niseho tao amin'ny tanàna antsoina hoe Andrano Alagnana noesorina tamin'ny herisetra ireo mponina nipetraka tamin'ny tany 3.5 hektara orinasa sinoa iray no voalaza fa ampiasan'ny tany raha araka ny voalaza ato amin'ity fanambarana ity hatrany nosamborina kosa ireo nanohitra ka noidin'ny mpitandro ny filaminana tao Antalahy miisa 7 izy ireo ankoatra izay dia rem-pianakaviana 10 miaraka amin'ny zanany 3 ihany koa no ny tanana roa andro tao amin'ny birao ny komisariao Sambava tanjona ny samborana ny rain'izy ireo tsy ao amin'ny faritra Izava ihany raha nambaran'ny CNIDH no ahitana trangan-javatra tahaka izao miantso ny fandraisana andraikitry ny fanjakana araka izany izy ireo manoloana ny endrika tsy fanajana ny izy olombelona tahaka izao. Eo amin'ny sehatra ny fitsarana ary dia tsy mbola fantatra ny daty hamerenana ny fanadina-mpanjakana hidirana eny amin'ny sekoly ambony ho an'ny mpitsara sy ny prakidrara. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana mikasika ireo antony rehetra nahatonga ny fitarainana ireo rafitra natsoina anaraka akaiky izany tahaka ny Bionco sy ny birao natao Andrindra sy Anaramaso ireo ambaratonga eo anivon'ny fitsarana hoy ny minisitra itsy amin'ny fepetra noraisina taorian'ny fahatsapana ireo lesoka nandritry ny fifaninanana farany teo ny fampitsaharana ny fanadina-mpanjakana eo ihany koa anefa ny fanoloana ireo tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly. Tsy midika ho fiampanganana ny tale jeneraly ny ENMG teo aloha sy ny tale misahana ny fitantanam-bola teo anivon'ny sekoly ho nanao kolikoly ny fanalana azy ireo tamin'ny toerany hoy ny minisitry ny fitsarana ary misan'oro vololo izay sambana ny hevitra taorian'ny fanomezana baiko tamin'ny ampitsarana ny fifanana idirana ao anivon'ny ENMG fepetra ny raisina ny fanindran-dalana tamin'ny fampitsarana ny fanadinana ny fananganana ihany koa ny birao Handrindra sy Anaramaso ireo ambaratonga eo anivon'ny fitsarana raha nambarana efa manao ny fanadihadiana nampandreketina azy ireo izay rafitra izay miankina amiko rafitra io ary ny lalàna mihitsy mamela azy anao izany fanadihadiana izany fa le izy zany enquête administrative satria fantatsika fa misy mpitsara ato amin'ny école nationale magistrature misy greffier ato misy mpiasa ato zay miankina amin'ny ministeran'ny fitsarana ao anatin'izay zany dia arak'izay nyteneniko zay hoe io zany rehefa misy ny zavatra ohatra zay amina firenena mandroso sy mandala ny demokrasia tsara kokoa aloha atao miataka kely aloha ny tompon'andraikitra fa tsy misy miteny mihitsy ny hoe izy tafiditra ao anatin'izany zavatra zany fa mbola mandeha ny enquête mikasika na ny administrative na ny resaka kolikoly eny anivon'ny Bionco. Tsy maintsy mbola hojerena aorian'ny fanadihadiana ireo pitsopitsony rehetra ahafahana hisoroka ny fiverenany mety ho lesoka tsy nahatombana ny fanasivanana ireo mpandray anjara vao afaka hirosona ny fanadina-mpanjakana hidirana ao amin'ny ENMG no ireo entitra ny minisitra amin'ny fitakinany mangarahara tanteraka amin'ny tale jeneraly vaovao hitantana ny sekoly dia miadan-tsata Indriamanga sy ny tale vaovao isahana ny fitantanam-bola amin'ny ENMG Andriamiady Rajaona. Tsy ananan'olo patatra, tsy ananana mpifanolo-body rindrina, ny fanarenana rehetra hoentina manatsara n'izany tontolon'ny fitsarana izany manomboka eto. Rivotra vaovao madio no hitsoka mbola ho avy any ny fotoana hiampahafantarana anareo anarina itsika ny fanarenana ny firenena ny fametrahana zany tany-tandalana amiko dia miainga avy amin'ny fahatsapahtenany tsirairay indrindra isika mpisehatra eto anivon'izany tontolon'ny fitsarana izany. Androany ny tanterahana ny fifamindrapa-efana teo amin'ny tale jeneraly ny ENMG teo aloha sy ny tale jeneraly vaovao. Fa nandritry ny 3 taona zao no nametrahana ny CRFAR teto amin'ny faritra Analamanga dia ny filan-kevitra isam-paritra misahana ny fanofanana eny amin'ny tontolo ambanivohitra momba ny fambolena sy ny fiompiana. Tanora tsy latsaky ny efatra alina teto amin'ny faritra Analamanga no nahazo fiofanana sy fanohanana ny tetikasan'izy ireo hatramina metrahana ny CRFAR hikarakara fifaninanana ho an'ireo tanora nanaraka fanofanana sy ireo tsy nahazo tohana ny faritra Analamanga izay misy ny filan-kevitra.
Mikantona efatra ambin'ny folo sy roa arivo nametrahana ny CRFAR ho isan'ireo paikady ampiasain'ny faritra Analamanga amin'ny velarina ny tontolo ambanivohitra. Raha ny antotanisa mantsy enimpolo isanjato ndroapolo anatin'ny faritra dia mbola miaina amin'ny fambolena sy fiompiny. Mifantoka amin'ny fampirisian ireo tanora irotsaka kokoa namasaka ny fiarina amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana ny CRFAR. Hatramin'ny taona 7 sy 2 arivo sy 4 alina ireo nahazo fiofanana ka nisy tamin'ireo no nomena tohana, ara-pitaovana na ihany koa ara-bola. Sekoly 7 sy 900 ihany koa no notetezina nanentanan'ireo mpianatra mikasika ireo asa azo trandrahana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Zany hoe ny tanjontsika zany mba irohatra ho any amin'izany famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra zany ny tanora eto amin'ny faritra Analamanga satria ny tany malalaka ny tanora tsy anasa betsaka dia miezaka zany tsika mba olona manana fiofanana, olona nazo fiofanana, olona resy lahatra fa tena mampandroso ny toe-karena zany miantsehatra amin'ny tontolo eny ambanivohitra zany no tonga antsika eny amin'ny tontolo ambanivohitra zany. Ho fanohizana ny tetika asa dia mikarakara fifananana misokatra ho an'ny rehetra amin'ny famoronana teny filamatra sy sary famantarana ny CRFAR. Ho afaka andranjara ny fifananana mikasika ny sekolin'ny Tantsasy ireo tetika asa tsara indrindra, ireo rehetra nanaraka fiofanana sy ireo mpiainy tanora ihany koa. Tiantsara ihany koa no mitondra amintsika amin'ny vaovao avy any ivelany. Nivoaka ny tsiambaratelon'ny Donald Trump nilaza tamin'ny mpitsara tao manantany Michael Cohen mpisolo vahavavy sy teo aloha fa nisy ny fandikan-dalàna niarahany tamin'ny filoha Amerikana. Namitaka ny asany sy ny maizy azy Michael Cohen nanapa-kevitra izy fa hanandra-tena ho ambonin'ny lalàna ary noho izany dia handohonitra goavana ho an'ny fitsarana izy. Mafy noho izany ny miandry ny Donald Trump teo ihany koa ny toroka nataon'ny mpisolo vavazy tamin'ny mpitsara. Nambaran'ity mpisolo vavazy teo aloha ity fa nanome vola 3 alina sy 100 dolara sy 10 alina sy 100 dolara tamina vehivavy roa izay nilaza ho niaraka tamin'ny filoha Amerikana teo aloha izy ho takalo ny fanginan'izy ireo. Raha ny fanazavana dia baiko avy tamin'ity filoha ity izany mba tsy hanakorontanana ny fifidianana tany toerana. Mifo no io fanambarana io araka izany ny tantara izay nampifanolonan'ny Donald Trump tamin'ireo mpanao horonan-tsary mamofady Stormy Daniels sy Karen McDougal. Ireo vaovao ireo izay toy ny varatra ho an'ny filoha Amerikana izay nandahatra amin'ny farany ny mety ho fandikan-dalàna nataony. Fandro vitsy taorian'ny horohorontany Ervaika tany Indonezia efa miverina amin'ny fiainana andavanandro ny akamaroan'ny mponina. Misy anefa ireo naratra ary voatery mbola mijanona amin'ny toeram-pitsaboana noho tsy fampian'ny toerana dia mampiasa tranon'ilay folo ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Taorian'ny horohorontany ny tranga tao Lombok tanàna Indoneziana efa miarina tsikelikely ny tanàna na eo azy izany dia mbola maro ireo amin'ny hopitaly manaraka fitsaboana. Tamin'ireny fotoana ireny dia tsy nikely soroka ireo mpiara-miasa taminay hamonjy ireo rehetra naratra vokatry ny horohorontany. Maro loatra ireo naratra, kely anefa ny toerana ahafahana manatanteraka ny fitsaboana hany ka voatery navoaka teny amin'ny fiantsonan'ny fiara ny sasany. Olona 500 zao ny tsabony eto ary tranon'ilay folo no ampiasaina andraisana azy ireo. Marina fa 7 ny volana Jolay sy ny 9 Aogositra teo no niaina tao anatina horohorontany Ervaika ny nosy Lombok, loza izay namoizana ny olona mandiny 7 sy 700. Izay aloha ny actu sy ny la-une izay narahantsika teo. Misy kosa ny zanam-pandaharana izay hoarahantsika ao anaorian'ny ny dokam-barotra tahaka izao ny endrika izany. Ny tantaran'ny fianakaviana Postin tera tamin'ny vahiny navita ny tetin'i Madagasikara no entina ao anatin'ny portrait. Ny fahafantaran'ireo olona ny dikany laharana amin'ny karapanondrom-pirenena no nasaina amin'ny valian'ireo olona sendra ny fahandraisam-peo ny logité. Zaridaina miloko ny sainam-pirenena Meksikana no eto tao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Nigeria Edouard sy Francis Turbo ny tenako mpametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.